Androantsika dia hiaraka ho an'ny tsy azo mpaniry miaraka amin'ny ortana. Araka ny hitanareo izao mbola maizina be amin'ny sasany izao eto amin'ny zaridaina Tanarena. Zareo aty za tsy matahotra matoto. Dia ity vidéo ity zany dia tanteraka no fiara-miasa miaraka amin'ny ortana. Dia ho tantarako aminareo hoe ohatry ny ahoana ny aventure-nay mandritra séjour 2 jours zany androany sy rapitso. Ohatry ny ahoana lalina makany, ohatry ny ahoana ambiance, tsy adino ny miresaka momba ny ortana sy ny programme rehetrarehetra. Dia mino fa ho ankafizinareo be raha ohatra amin'ny farany ary. Let's go! Teto Ambatofotsy izahay no nanao paozy voalohany ny sakafo maraina. Amin'ny malagasy ihany tena moa dia tsy maintsy vary amin'anana sy saosisy no nalaina. Dia eto zany ny deuxième pause-nay nanao randonnée kely zay mijery an'ilay kaskadin'ny Andramasana. Ny équipe Ferry Apidéry dia mbola hanenjika anazy kely tsika. Vao iny miditra ny tanàna Andramasina iny ianao dia matazana an'ity kaskadin'ny Sisaony ity. Dia teto Itsila kidan'ny ortana nanazava taminay natonga ilay anarana hoe Andramasina, izay avy amin'ny hoe Ramasina, izay midika hoe ranomby masina izay natao sorona teto fahiny. Dia tonga eto indray aty amin'ny sabotsy n'Ambohitromby hijery ny marché 4e Marie anay amin'izao alohan'ny hidirana ny tsy azo mpaniry. Dia tsiditsidika ny tsenany sabotsy n'Ambohitromby satria sabotsy androany dia tsenany zareo. Dia hijery hoe inona zany zava-misy sy vokatra misy aty. Ambohitromby dia nisan'ireo tanàna misy tsena lehibe indrindra eto manodidina. Ahitana ireo karazana vokatra avy amin'ny tanàna manodidina eto dia ahitana ihany koa ireo karazana mpanefy toy ny angady. Tsy adino ireo mpanety manamorona ny lalana ka teto dia nanararoatra mihitsy ireo bandy kely manao bogosigosy satria tsena ny andro ka sao dia mazaka sipa kely. Janona kely teto amin'ity toerana antsoina hoe antokotany ity indray izay malaza amin'ny fanamboarana ireo karazana zava-maneno toy ny valiha. Ambomiadana ny tanàna lehibe farany alohan'ny hatongavana ny tsy azo mpaniry. Eto no misy ny tsena farany ka teto izahay dia nanararoatra kely nanao goûter sy ny vidividy zavatra ireo izay tokony ilaina kanefa adinonay tany Antananarivo. Office paritra ny fizahantany n'Analamanga ny ortana dia toy ireo office paritra rehetra misahana ny fizahantany manerana Madagasikara. Ny tena antonasany dia ny fampahafantarana sy fampiroboroboana ireo toerana ara-pizahantany amin'ny faritra misy azy. Arak'izay dia ny antony moa zany tena anaovana an'izy io dia mba ahafahan'ireo mpizahatany na vahiny na teratany mijanona amin'ny fotoana maharitra mitsidika sy mahafantatra ihany koa ny toerana izay mahafinaritra afaka tsidihana eto amin'ny faritra Analamanga. Arak'izay izay misy ny fikarakarana ny ataontsika hoe tsidibohatra na randonnée karakarain'ny ortana isam-bolana mba ahafahan'ny olona rehetrarehetra zany mitsidika an'ireo toerana. Tsy voatery hoe manan-tantara ihany fa eo koa ny lafiny ara-tontolo iainana toy ny aty tsy azo mpaniry mijery sy misitraka an'izany hatsarany sy hakanton'ny faritra Analamanga izany. Enfin zany tonga eto tsy azo mpaniry après lalana tena farak'izay ratsy sy farak'izay mamovoka sy avy nihinana vovoka be mihitsy. Dia ilay izy azo lazaina hoe akaiky alavitra satria 90 km miala ny tanà
Fa nefa eo teo amin'ny adiny 9 teo nanaovanay azy. Dia tonga eto aloha za zay zao dia andeha hisakafo kely dia hiomakomana amin'ny randonnée zay atao rehefa eo satria mbola randonnée 9 kilomètres. Nomboka eto ny randonnée anay dia mamakivaky ny ala sy ireo tanàna manodidina, zany zao ny alehanay dia avy eo miakatra ery ambony barrage. Tena hitako hoe mampilay le manao randonnée aty ambanivohitra sy lavitra vy loatra zany dia mahita karazana vy milay be tahaka izao nareo tsisy ohatr'izao mihitsy aloha ny Antananarivo any, sady ny rivotra milay madio malefaka tsara. Ianao koa tia anaty ala mandeha dia en forme tsara. Janambadina ny sole itaire fitaratra ho andoho tena tahorana ny sole fa izy rene no ambiny mbole. Rehefa vita ry ny randonnée dia ny sakafo hariva izay dia ny hiomakomana hiatrika ny afindasy izay karakarain'ny Ortana miaraka amin'ny tsoka mozika Espoir. Tahaka ny fety malagasy rehetra dia natomboka amin'ny afindrafindrao ny lanonana dia vita izay dia ny mandeha mitsinjatsinjaka dia tao ihany koa ny mandeha blues. Dia andro faharoa indray aty amin'ny Tsiazo-Paniry zay zao androany izay iverenany Antananarivo. Araka ny hitanareo zao ity zany ny lakan'ny Tsiazo-Paniry ito aorianako ito. Io izy no mamatsy ny rivière Sisaony sy ny Ikopa. Dia izy koa no mamatsy ny laka Mandroseza. Dia izany hoe ity ny rano sotrotsika, ity ny rano angalantsika herinaratra eo Antananarivo eo. Ity dia mitovy amin'ny Matasoa mihitsy satria laka artificiel izy ary tena mbola hoe iza lavitra na Matasoa raha ozy izy zareo. Ny namarananay ny séjournay taty Tsiazo-Paniry dia ny fanomezana an'ireo don de livre avy amin'ny mpandray anjara tsirairay avy ho an'ny CEG aty Tsiazo-Paniry. Dia araka ny lazainy monsieur Mamy responsable ny Ortana tamintsika tamile resaka mombamomba ny Ortana tsika dia ny Ortana zany mikarakara randonnée indroa isam-bolana. Apetrako amin'ny commentaire ao ireo programa an'zareo rehetrarehetra mandritra ny ty taona ty. Afaka manatona an'zareo nareo amin'ny kiosque amin'ny zaridaina Antanana renao. Dia zavatra lehibe anankiray koa sady tsy adino ny association Tsara Fara zany izay aty Tsiazo-Paniry no nandray anay taty. Dia zareo zany amin'ny maha association anazy dia miaro ny tanàna ny Tsiazo-Paniry dia mamboly azo dia eto amin'ity tanareo amin'izao pépinière na bambo be ohatr'izao zareo no mamboly hazo miaro an'ilay tontolo manodidina zany. Dia anisany hoe tourisme durable sy solidaire zany ataon'ny Ortana zany manohana ny association tahaka izao aty amin'ny faritra Nalamanga ohatr'izao.
dia eto ihany koa no hamaranako ny vidéo antsika androany a dia mino fa nankafizinareo tsara ny vlogsika androany a dia manome fotoana anareo indray a ny fotoana manaraka any amin'ny toerana vaovao a dia afatra fariny aza tino ny mandeha ny voyage.